أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. Zakatoul-Fitre iray amin'ny fanompoana lehibe amarana na ity fifehezana dia ny fagnaboagna Zakatoul-Fitre. Zakatoul-Fitre dia adidy tsy maintsy ataony mpino islamo tsirairay, na olon-dehibe io na ankizy, na lahy io ary koa vavy. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma izy nivola fa nodidiny ila irakany Allah sallallahu alayhi wa sallama ny famoahana Zakatoul-Fitre amin'ny ero andevo ary koa ero izay tsy andevo, ary amin'ny ero lehilahy ary koa amin'ny ero vehivavy, amin'ny olon-dehibe ary koa amin'ny ero ankizy amin'ny mpino islam. Noho izany dia tsy maintsy aminao ry mpino islam ny mamoaka izany Zakatoul-Fitre izany raha ohatra ianao manana sakafo mihoatra ny sahaza anao amin'ny andro ary koa ny aligny ny Ide. Ka ny loham-pianakaviana dia mamoaka ho an'ny vatategna ary asainy mamoaka ero ankohonany ary ero fianakaviany izay eo ambany masony raha ohatra izy ireo manan-katao avy amin'ny fanagnany izy ireo. Fa raha ohatra kosa tsy manana izy ireo fa ny loham-pianakaviana no mpamoaka ao anatin'ny tokantrano, mazava ho azy fa adidy amin'ny izany loham-pianakaviana izany ny mamoaka Zakatoul-Fitre ho an'ny ero ankohonany. Ka izy mamoaka nanazy voalohany ary zay mandamby avoakany ho an'ny vadiny, ary izay manaraka avoaka ho an'ny zanakany lehibe voalohany, sy ny manaraka ary koa hatrany amin'ny farany kely indrindra. Ary anisan'ny sunna ihany koa ny famoahana Zakatoul-Fitre amin'ny zaza mbola any akibony reniny. Raha jerevana ero lesona amin'ny famoahana Zakatoul-Fitre dia voalohany izy sakafo ho an'ny ero izay tsy mahita anohanina amin'ny izany andro na Ide izany, ary fanakanana izy ireo ny amelatra tanana angataka amin'ny izany andro lehibe afaliana izany, ka mba misy ny hohanina any antrano izy ireo. Ary ihany koa fanehoana toetra tsara ary fankatiavana ary fifanampiana eo amin'ny fiarahamonina. Izy koa magnadio amin'izay tsy netinety nandritra ny ero fifehezana izay natao, ary fankasitrahana tompo Allahu Jalla wa Ala izany famoahana Zakatoul-Fitre amin'ny asavana lehibe nomeny Allah amin'ny fahatratrarana ny volana Ramadan, tamin'ny fifehezam-bava, tamin'ny fitsanganana, tamin'ny fanompoana ary tamin'ny fagnitsihana tamin'ny ero karazana asa tsara maro nandritra ny volana Ramadany iray manontolo. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma izy nivola fa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama nandidy amin'ny famoahana Zakatoul-Fitre tuhuratan lis-saim, fagnadiovana ilay mpifehivava amin'izay tsy netinety nataony nandritra ny volana Ramadan, amin'ny ero amin'ny ero teny vetaveta, amin'ny ero fihetsika vetaveta ary zavatra ratsy maro samihafa. Ary ihany koa tu'matan lil masakin, izy sakafo ho an'ny ero izay tsy mahita anohanina. Kanambarana izay mamoaka izany Zakatoul-Fitre izany alohan'ny Salatul Ide dia izy Zakatoul-Fitre, fa raha ohatra efa après salat izy namoaka ilay famoahana dia sadaqa min as-sadaqat. Noho izany ny fotoana izy tokony amoahana Zakatoul-Fitre dia mizara roa manaraka izao: fotoana tena tsara indrindra ary fotoana efa afaka amoahana izany Zakatoul-Fitre izany. Ny fotoana tena tsara indrindra dia ny maraina aorian'ny salatu al-fajr amin'ny andro na Ide hatrany amin'ny salatu al-Ide. Io no fotoana tena tsara indrindra amoahana izany Zakatoul-Fitre izany. Fa kosa izy efa afaka aboaka roa andra na andray alohany androny salatu al-Ide, izy efa afaka aboaka izany Zakatoul-Fitre izany. Ny Zakatoul-Fitre dia
avoka amni alalan sakaf arakan fanambagana izay azo ave amni Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nabaran izaiwis dia namuka zakatul fitr tamvanando ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman sakaf yani sakaf wani ulmbella ari ni sakaf nay nambaran tamzan futona antendi arkuwa reze ari sensisa mniro izay nutanisen Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nizan zakatul fitr dia aboka amnyalalan sakaf ari sakafu izay fut sakafu misi amni tanana anakray ar seka vari no fut sakafu ni izotutulzou ankeitin ari eto Madagascar dia ni fut sakafu tika dia var soa an-nabi alayhi salatu wassalam gaja revana ani amni tel kilon var vuma feno ani izani eranga na piasen pamnan sallallahu alayhi wasallam izan no izan ulla nakray dia mamuka zakatul fitr nazi 3 kilo isambatanulla 3 kilo isambatanulla no aboka ni zakatul al-fitr raisma manana ize sa'a nabi sallallahu alaihi wasallam ize ampidirna amni sa'a nakray nabi feno dia ino angabwan le zakatu al-fitr nas ni zakatu al-fitr dia aboka mnalalan sakafati amni alalan vola satia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namuka istamnalalan sakafu e wanaten tamni avanando ni efana piasa izan vula izan tamni fana kaluzana amni tewam fianan fa is dia namuka izan tamni alalan sakafu no izan sakafu no aboka ari ankuotan zan amzeti ngampi ingi sadaka avi amni ileula fa chile zakatu al-fitr ka ni fanponga Allah azza wa jalla ni famwana zakatul fitr dia aboka iza mnalalan sakaf izan napeta kamnalalan sakaf ka ize vofita ar vofarta ize no arana arkuwa tantiran ari maneu izan famwana zakatul fitr izan amnalalan fi pezenga fana vanga zangat sachet fi zaranga azi fanponga mi barbar rawota avad kavula izan lasa fanponga msisit ka lasa namad kale endka izena nova ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az metimtenu nakray iroma antange kamila vula yinge ni fanponga amni famwana zakatul fitr demnalala ni sakafu izewe fut sakaf tika dia var izenu abok kara amni andu na Eid be ni fanponga Allah azza wa jalla ni andu ni defana vana surna fi zaranga iro ena amni iro pera bella ka arifa nponga vofeta amni ena et vofeta le fut sakaf dia vari rawota yenote ngapi am kotanzan azno atofa le fanpona eva vofeta satia taka ni ari atskatsim zara var miar kam le ena et kotim zara ena miar kam ni ile vari fa afa avof if izefa vofata izei no apetaka arkuwa agana ari abok nuizan zakatul fitr mialam le tangan panme mande am le maskin de tsiment varian yo fa istiment vula fa rawata iz mialam le tangan panme mande am ni rop karakara pamur ingis met vula aboka aino le vula umenga zero mba ividanga ni zero var satia refa mialam tangan le karakara iz mandem le ile tena au zaranga nas de tsiment var atani no azun ile pizar no izan ni vula izela zena we aboka uzakatul fitr umene irop karakara zimba ividana ndo var fatsemi vantangam le tanga le maskin satira vantangam tanga le maskin de tsiment varian af bakam le panme directement de maskin tsiment var af bakam do pikarakara mandem le maskin de tsiment var izainu wafarta amni lalana katukuni utazumna ari iyankuwa agan efa yennoteu ni tumbutsua arni valsua azo ave amni izan zakatu al-fitr izan ka okarala ari okarana ba mba angaboka izan zakatu al-fitr izani ni reeta iwani izai manana izai miwoten kibnaz mazavawaz ula nakarekuwa zarawata efa naaz marumaruiz yetukun fa manga boka koiz ar aznetoni manga boka mnize efa numenu ulla azi ba abokani zakatu al-fitr nazi amza inshallah ta'ala basambi azu tumtua ni ariyeta abahan zakatul fitr na ba adufi feza na ba ihina kana iroti maitanuana ari fakastana izan avi amna amni tumpuna Allah azza wa jalla أسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.